Anisan'ny nanamarika ity taona 2024 ity ny eo amin'ny lafiny toe-karenany mahakasika ny programa nasam-panjakana dia ny PEM. Ny fandrafetana ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 fa ihany koa ny fidangany etra-trano sy ny etra-tany ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny PEM na ny plan d'émergence de Madagascar dia tetikasan'ny filoha ankehitriny efa napetrany nandritra ny fampelezan-keviny ny taona 2024. Ilaina antsoina hoe IEM na Initiative pour l'émergence de Madagascar. Nambarany tamin'izay fa fanatanterahina sisa no andrasana amin'ny ity tetikasa ity efa nahitany mpamatsy vola ihany koa. Taona 2024 isika izao vao nampahafantarina ny mpamatsy vola ny antota taratasy mikasika ilay tetikasa. Ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana oktobra lasa teo teny amin'ny CCI Ivato. Izany hoe iray taona latsaka tsy farana ny fiapitom-piasany. Ny PEM nefa dia tetikasa ao anatin'ny 5 taona sy 24 hatramin'ny taona 2024. Efa taona izany no nandrafetana fotsiny ny dosia an'ilay tetikasa. Ho an'ny olom-pirenena ary misy veny politika mpampandrosoana eto amintsika, indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Raha ohatran'ny anahy manokana aloha zany tena tsitako izay fampandrosoana fa ohatran'ny vao mahay mikorosofahana ary zany firenena, indrindra fa ny vahoaka malagasy izay tena miaina anatin'ny fahantrana tanteraka mihitsy. Raha ohatranay zany dia tena hitanay olon-tsotra mihitsy tena mitondra fahoriana, tsy hitan'ilay mpitondra mihitsy ny fahorianay, tsy hitan zareo. Ny programma ny mpitondra fanjakana tsisy miainga avy amin'ny sosialim-bahoaka fa ohatrany hoe rendrarendra, ohatrany hoe zavatra tsy takatry ny eritreretina foana ny tiany enjehana atao dia tsisy fiantraikany amin'ilay fiainam-bahoaka mihitsy ilay izy. Izay no tena marina. Niakatra be mihitsy, tena niakatra. Raha tamin'ny 2009 tany, raha tany amin'ny 2008 tany apoarina amin'izao dia niakatra tsy haiko efa x3 angambany. Taloha zany ny menaka efa 4,000 litre, izao ny menaka efa 2,000 dia mba eritreretao zany ny fiakaran'ny vidim-piainana vary zao efa 700. Tako hoe raha ohatra anahy aloha dia tena kivy tanteraka, tena kivy. Dia hoe miezaka indray zany mijery hoe iza indray no mety, fa ny tena mety zao dia manova. Ohatra zao ty palais de sport ity, io nge tsy mahavoky ny gasy io ny gasy miaina isan'andro isan'andro. Tsy mifanaraka mihitsy ilay izy fa ohatrany hoe tany zavatra fotsiny izy zany, ohatrany superflu be mihitsy zany ny zavatra nataon'ny fanjakana, fa ilay gasy zany dia vao maika midegrade foana ny fiainany. Fa tsisy fisondrotana hoe hita tena mitraka amin'ny vatany, lasa 4 be da be, lasa fahasahiranana be da be. Ny aretina moa dia mangony fotsiny. Raha ny tena izy zao jerevana izy zao hoe raha mampandroso zany tena zao direnena tsy tokony hisy hita miariary be raha ny tanàna fa fampandrosoana zany ny atao vahoaka ny loha laharana indrindrindrindra dia ahafahanao mandroso miaina tsara ilay vahoaka, manana saina tsara hivoatra koa ilay vahoaka. Le aloha tsy hitako aloha zany izay zany zavatra vitany fa hitovizany rehetrarehetra satria ny fampandrosoana aloha zany raha ny resaka sosialy teo tokony jereva voalohany dia nentina nataony fa zavatra hafa nataony dia satria ny vahoaka manko zany sosialy ny tena ilaina voalohany indrindra. Mbola tsy mipetraka mihitsy aloha satria izao zavatra misy ara tonga dia nakatra zato avy eny ny fahasahiranana vahoaka amin'izao. Ho anahy manokana aloha zany ny amin'ny fiainako andavanandro ny tena jereko dia mihamafy ilay izy fa tsy memory. Inona andrefesanao an'ilay mihamafy? Lasa misarotra mitady asa, karama tsy miakatra kely nefa ny vidim-piainana miakatra. Izay ny tena bazin'ilay izy nena. Ho an'ny mpanao politika vao miana ampitomboana hatrany ary ny fampanantenana, ny eo tsy vita, ny eo misesika ihany. Dia akory ny agaganao hoe efa miatampotra ilay mandat, tsy dia hita taratra loatra ny zavatra vita ao anatin'ilay PEM, fa indrindra moa zany tsy nahitana farisian-dahatra na mpamatsy vola na avy atao anatiny zany na avy any ivelany. Dia zany etrehitra zany apetraka ao ambony latabatra fotsiny nahitana hoe ny antombo ilay fampanantenana atao anatin'ilay programma ny fitondram-panjakana, fa ny zavatra mifamadika amin'izay vitsy amin'ireo fampanantenanareo no tanteraka. Raha jerentsika ilay velirano folo moa ny teboka ao anatiny ao na resaka relation internationale, fifandraisantsika amin'ny any ivelany. Izay hitantsika fa miapotika ary potehana reto mpitondra reto mihitsy ilay izy tamin'ity ilay fivadibadiana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika an'ilay guerre en Ukraine sy Russie.
raha jerentsika ataontsika hoe ifampihodinana ny industria atao anatiny ato malaza moa Madagasikara amin'izao fotoana zao fa champion amina resaka industrialisation karaha zany tokoa le izy maninona ary mbola tsy vitantsika mihitsy no mitazona neo ny tanjaky ny ariary eto Madagasikara hitantsika tsara fa varie entre 5 à 18% ny ataoko hoe ny fitotonga ny ariary raha oharina amin'ny dolara amin'ny sehatra atao anatiny raha jerentsika ndray koa zany ataontsika hoe ny sehatra renforcement institutionnel na ny fahamarinany toerany androm-panjakana dia mirehitra mena mihitsy le témoin satria io lay crise institutionnelle hitantsika io mipetraka ilay tsy fatokisana eo anivon'ny mpanatanteraka na ny gouvernementa sy ny fahefana mpanao lalàna raha araky ny lalàna indro isan-taona ny antenimera no mivory ny volana May sy ny volana Oktobra ny volana Oktobra no andiniana ny teti-bolam-panjakana ho an-taona ho avy nahitana fiakarany roa amin'ny 300 ny teti-bola ambony indrindra tao anatin'ny 10 taona farany saika nahitana fiakarany avokoa ny teti-bola ho an'ny ministera rehetra ankoatra ny androm-panjakana roa dia ny fitsarana avy moa malalam-pandrenana sy ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy amafisin'ny fiarahamonim-pirenena ny tokony hijerena manokana ny tena manahirana ny vahoaka tsy toy izay anefa no misy satria naompany fanjakana amin'ny resaka fototra-avitrasa avokoa ny fampiakarana teti-bola nahitana fiakarany ambony be izao ny teti-bola ho an'ny sekretera miandraikitra ny tanàna vaovao ny tombo 570 isan-jato ny tombo avo 720 isan-jato ihany koa ny teti-bola ho an'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ireo teti-bola ireo izay nanganana fototra-avitrasa toy ny dobo filomanisana kianja gymnase bildinina mory izay mitentina 470 miliara ariary miami izay mitentina 470 miliara ariary dia tokony hiopana bebe kokoa amin'ilay zavatra manahirana ny vahoaka malagasy ny fiakaran'ny teti-bola inona moa manahirana ny vahoaka malagasy amin'izao voalohany indrindra dia ny insécurité izay manjaka eraka amin'ny Madagasikara fa indrindra ny vakitrany von'olona ny famonoan'olona aiza ho aiza izay hoe nisy fijerevana manokana ve ampy ve nisan'ny gendarme sy polisy misy ny recrutement ao fa ny akamarony koa dia hitanay ao fa ny eo amin'eo ataontsika hoe manamboninahitra ambony izay misy recrutement izay ao izay be dia be ametrahanay fanontaniana hoe tena ireny ve tena ilayntsika sa le olona tena midina any fotony izay miandraikitra ny fampiarana indreo politika fanjakana dia mipetraka zany zay ny faharoa manarakarak'izay anisan'ny lara-pamian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia eo ny fiakaran'ny sondrom-bidim-piainana zany eo ny sakafo hohanina ny vola izay eny ampelantanan'ny vahoaka malagasy dia ataontsika hoe tena miaina andro amanalina noho izay fiakaran'ny vidim-piainana zay tsy ampy ihany koa ny mangarahara tamin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana eto amintsika tsy fantatra izao izay alehan'ny vola tsy landy isaky ny ministera sy ny androm-panjakana manodidina ny 90 isan-jato eo hatrany ny tahany fanatanterahana ny fampiasam-bola makaizy izany ny 70 isan-jato raha le jerena ilay teti-bola rehefa akaikaiky farany taona be dia be ny vola mbola tsy lany ary izay dia matsapan'izay mihitsy manodidina ny eo amin'ny ataontsika hoe 80 isan-jato eo ny taux d'exécution budgétaire ministère efa tonga amin'ny farany taona fa raha ty amin'ny volana oktobra ty ary izy amin'ny sasaka ny taona ty dia mbola any amin'ny 20 isan-jato mahery any 30 isan-jato dia eo mametraka n'izay fanontaniana izay fa na izay azy hatramin'izao dia mbola tsy nahazo valiny avy amin'ny ministera ary anisan'ny angatahana be mihitsy amin'ny ireo ao amin'ny ministera ny finance zany ny anazavana tena hanomezana fanazavana farany akaiky an'izy ireto tsy manara-dalàna ihany koa moa no nametrahany ity teti-bolam-panjakana ity tary indray tahaky ny mahazatra mantsy ny fahamoana ny teti-bolam-panjakana 324 ity anefa ny taona farany ho an'ny fitondrana teo amin'ny fandraisana n'ilay volavolan-dalàna misy ny teti-bola dia mbola tony teo aloha ihany narirarira teo amin'ny fahatongavan'ilay atota-taratasy misy an'ilay volavolan-dalàna tena nivon'ny antenimieram-pirenena reny adikevitra be reny ny resaka daty nametrahana azy teny satria nandritry ny taona maro zahay nandritry ny efa taona faravakely niadiny hoe hajao ilay fepitaona apetraky ny fitsipika anatiny ny feny antenimieram-pirenena ny tanjona amin'iny ange tsy hoe ahafahan'ny solombavam-bahoaka miady hevitra fotsiny ihany
fahafahany rehetra zay voakasika amin'ny fanaovana ny LFI manambatra ny hevitra rehetrarehetra avy amin'ny mpiantsehatra, avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, avy amin'ny seha-piariana isan-karazany, avy amin'ny fahefanam-panatanteraka zay namolavola le tetibola, ary avy amin'ny fahefanam-panao lalàna zay ankatoa na tsy an'le tetibola. Fa ilay 30 andro aza zay voalazan'ny fitsipika anatiny, rehefa tena piarina zay fomba fiasa zay dia tsy ampy ange zany satria mila atrik'asa zany, mila fiaonana etsero zany, mila fikaonan-doha kely isaky ny seha-piariana zany, zay vao mila asam-bomiera eny anivon'ny anteny miera, ary ny anteny miera misy roa tao fa tsy hoe anankiray fotsiny ihany, ary samy manana ny heviny ireo. Solombavam-bahoaka 150 zany tsy hitovy hevitra zany na oviana na oviana. Koa satria niakatra ny tetibola, hiakatra ihany koa araka izany ny fandaniana sy ny fidiram-bola. Mba hampifandanja ny tetibola araka izany dia noezahina nampiakarina ihany koa ny vola miditra hamelonan'ny bangy. Tsy afaka hifeny fanampiana avy any ivelany anefa isika, fa dia ny recette propre ny fanjakana no ampiakarina, toy ny hetra ohatra. Anisan'ny nampitaraina be ny mpona teto Antananarivo renivohitra mihitsy izay fiakarany hetra izay. Niakatra be ny tetibola ho an'ny 2023, niakatra 11 milliards d'ariary, mihoatra ny teo aloha, ary fiakarana tena miopapana be zany fiakarana zany. Raha nisy ny fametrahana fanontaniana tamin'ireo tompona andraikitra izay miandraikitra ny vola sy ny fampidiram-bola eo anivon'ny commune, dia nazavaina taminay dia hoe isan'ny mampiakatra be anio ny fanitarana an'ilay fampiakarana ho an'ireo boriboritany anankidimy. Raha izay ny zavatra misy farafaratsiny aloha dia tokony mba hoe à partir ny hetra ho an'ny 2023 zany, satria tetibola ho an'ny 324 ilay nitapahanay vao tokony hisy an'izay fampiakaran-dray. Farafaratsiny zay aloha. Ny zavatra misy nefany ny hetra izay tonga fitakiketra, taratasy fitakiketra tonga any amponina amin'izao fotoan'izao exercice 2021, zany hoe fanapahana momba ny hetra zany na fanapahana ny raisina zany ho an'ny taona 2024 zany hoe efa tany amin'ny 2024 zany ny tokony miatra, fa tsy ilay 2023 izay mbola hoe ho amin'ny herintaona no tapahana nefa ny amin'ity dia efa miatra. Na izany na tsy zany, za manokana dia miteny amin'ny mampanolo-tsaina hoe nanomboka hatramin'ny fiakarana tany amin'ny 5e arrondissement iny ka hatramin'ity fiakarana ho an'ny 5 arrondissement ambony ity dia efa niteny foana hoe tsy rariny, tsy aradrariny, ary tsy manaja lalàna io fampiakarana io. Tompona andraikitra ny rehetra, na ny mpitondra na ny mponina entina. Atraiza no anekentsika ny fitantanana toy izao. Atraiza no anekentsika fampandriana drisa toy izao. Tetikasa tsy vita tao anatin'ny 4 taona, inona no inona havita azy ao anatin'ny herintaona monja. Tantara ratsy ho an'ny malagasy ny taona 2024. Ny fomafota ho avokoa ireo loza amina tambo maro. Vonanomboka ny taona dia fanontsainan'ny rivodoza mahery Madagasikara. Olona njato ny namony aindy, maro no very asa, avery fananana tao anatin'ny indray mbimaso. Tsy mbola tafariny zany hatramin'ny androany, ary vao maikaiza miamiafy ny takaitra navelany, atao ny fampitehana fotodrafitrasa, kerehany amin'ny faritra maro. Tsikaritra tao anatin'izany avokoa ny fiatsaram-belatsia, ny fifanampiana, ny fanavakavahana sy ny maro hafa. Reto fotsiny zao ny vondiniko avany atsena zany apetraketo reto aloha sitranena dia mba hoe sakafo kely njanako ary satria izay mbola tsisy fanampiana. Sakafo mba mihinana kely ihany fa tsy dia misy fahitana hoe ty olony ty antitra ty na izao mba fahaserana namazo an'ity. Za tena marary mihitsy ny any efa mifitsaka eto dia tsy misy mpikarakara. Zay tsisy vola mihitsy ny amin'izao, maka fozaora zay nefa ny rano atraty ny rano andehananay raha maty azy zay dia mba ahoana. Nefa ny eo ambony zany dia efa mahazo aina fotsiny ny eo ambony. Izay ataon'ny olona tohatra fiakarana hakana fanampiana any amin'ny fanjakana rehetrarehetra any. Ianareo mpanao politika mitady mivatona vahoaka ireo, raha manao asa soanareo dia mba mihinana le tompoko manao fanaontima. Fandeha nitosika fameno sy ny basizo satria avy teto hoe filoham-pirenena da ny tetin'ny lycée da hoe filoham-pirenena hoe misitraka isaka tokantrano nitosika fameno da miaraka amin'ny basizo mahazo isaka tokantrano kanefa hatramin'izao hoe zany nivoaka ny lista olo 570 fosiny kanefa raha dinihana implant tena voamafy satria atraboina aby daholo zao. Sisy ny sakafo avoka sa fanjakana avy sakafoana le pamo
igny voazarana hinanakana dia tsy mahenika amin'izay ne le pamo miparitaka amin'izay olo mikarama nivarotra fihopy nivarotra fanaky madinika tramo zay tondrasy natao frais izy zao crise zao gn'agny dia tsy afaka hipetrahana fa sisy raha fambolia tamaha hinanakany zany ny agny dia handeha ambilobe zany zahay mianaky anany io agny vao hitadiavana sakafo i zany mbo nitavela taty dia laina ty koa handeha agny satria naty sisy raha sakafo sasy sisy sakafo miandry pamo zany takarina isaky ray volana tsy nitsanototongana ny fiainan'ny malagasy ny politika mpitantanana mihitsy no tsy voafehy ny mpitondra fanjakana ny matimatesana hatramin'ny andraisan'ny fahefana ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny maro kanefa raha ny hita tamin'ny taona ity fotsiny ny trosona amin'ny tany avokoa ny sehatra rehetra tsy nahita mangirana mihitsy ny malagasy na ny arapaka isan'andro aza tsy misy intsony efa voadonany amin'ny aty vilany ny rehetra kanefa mbola vo ihany koa manoloana ny afitsika ny tsy fandripalemana izay tena nahazovana tanteraka ny toe-tsaina voaolana ka tsy rehefa miala ve moa le premier ministre dia efa miala daholo le rehetrarehetra zay aloha raha ny tokony ho izy satria zany tsy mahombola izy tsy mahavohitsy tsy mety mihitsy le izy am'izao aloha any amin'ilay zavatra tsy dia teny ilaina no ataony fa le teny ilaina tsy ataony mihitsy fahaserana aloha zao tena menjady anaty vilan'ny vahoaka mihitsy tena tanteraka mihitsy vilany mihitsy efa miongana zany zao ny fahaseranam-bahoaka tena tsy tamboisaina mitady isan'andro dia ohatr'izay foana zay hita no hanina indraindray moa zany tsisy dia efa mipetraka zaza roa zao velomika ao sahirana be miasa tsisy satria na zavatra kely ohatr'izao tiary zany vidiana ohatrinona nefa tokony efa gadohany zavatra tia nefa lasa roava ambony na ny ao an-trano ary lasa tsy dia mifampiteny firy ohatrany hoe miasa saina sa maniny sorisorena lava ny olona mila ho atsasaka sakafo taloha mihitsy ny arotsaka amin'izao sady tena azo lazainy hoe politika zany raha mifahitako aminazy tsy zao ianao ry isan'andro mitady vola nefa neo ihany neo ka poka ny vary efa ohatsinona zay vidiana rehetrarehetra miakatra daholo ianao mahita ray alina indray ihany tsy ampy nefa ianao firy mianaka ny ao an-trano fanendahana aloha zany tena nalaza be teto mety tonga mahatramin'ny resaka famonoana mihitsy an'ilay izy io zany mety anjareo daholo na moto na bisikileta na hoe tomobile rehefa indrindra rehefa amin'ny arivariva iny tena hoe manahirana be mandeha ohatra anazy zao tena fa victime efa tratra misy miaraka amin'ny antsy mamono izy zany mamono za tena potika mihitsy ny tarehako re manontolo iny taintavana foana zany ny fiarahamonina zany na andro na alina satria tokony mba miara-metana zany tsy rairay hita be zany tena hoe betsaka le baranahana eto dia zay ny teneniko hoe tokony tonga dia nitandrokarobosina resaka hoe miaramila mihitsy zany miditra tsehatra fa tsy resaka hoe polisy tsony ary tokony mpitandro filaminana zany zany tena marina tokony hoe migery an'lizy manamboatra programma hoe tokony mpitandro filaminana vitsy ny eto ambony vohatra fa any ambany vohatra mibetsaka zay tena marina satria zay zany fanena tany ambany vohatra fa lasibatra be any ambany vohatra tena feno ny kapoaka ny hitatrary ny fotsy kelikely ny atezeram-bahoaka ny afara tamin'ny fidinana an-dalambe mihitsy zany ary tena nanao toivakana mihitsy ny mpivarotra ny sorona tamin'ny toerany ny tokantrano tsy nisitraka jiro sy rano ny mpiasa tsy mahazo ny tamboka sasarany ny mpianatra tao ankilabao santonana ireo ary tena efa io isan'andro no ahitan'izany fitakiana izany nona izahay tompoko averimberinay fa nona izahay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo natao nefa izahay mpisehatra ity fotony indrindra no tena tratra ny tsy fanjarian-tsakafo androany zay nanapa-kevitra manoloana n'izany rehetrarehetra zany fa hitokona ary aoriana ny roa amin'ny fitopolo ora sady ametrahanay ny atota taratasy isaky ny ambaratongana dia hitokona zahay atao anatin'ity ministera ty anao fitokonana fahobe mahantra loatra ny mpiasa-pandrarà tsy ataon'ivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka rehetra fa eto moa no misy anay dia eto zay no misehatra maneho an'izany hevitra zany izahay asa efa vita ve tompoko karaha zao fahalehibeazanay zao dia hojerenareo fotsiny asa efa vita no andrasanay amin'io vacation amin'io volanay io ka manaitra anareo tompona andraikitra fanjakana any amin'ny ministra makarakara n'ity boursa ty mijaly izahay mpianatra eto fianaratsoa maro dia mariny tsy nisitraka izany vasim-pianarana izany ka mangataka anareo hamahan'ity olana ity faran'izay haingana tsy izotsony zany ny mitokona tsy izotsony manao fitakiana ny raison d'être na syndicat mihitsy zany efa tsy asiana asiny ny ministeran'ny fitsarana ny tokony ho censé voalohany ampanara-dalàna sy anaja andreo convention rehetra mikasika ny so syndicale voalaza ny lalam-panorenana sy ny sisa ihany koa
fa izy mihitsy maitsakitsaka zany zo syndical zany amin'izao fotoana zao a manapatra fahefana aiza ry tompoko zay mpangataka rehefa feno rano tanàna mpangalatra mebetsaka ary ny ateniko eto fa raha tosika fa meno tompoka tsy mahavelona anay aminay a dia ny fiantsonan'ny vahoaka na Antananarivo fiantsonan'ny mpivarotra manao hoe misitraka knaps misitraka ara-pahasalamana dia izay ny teny amin'ny maha-syndicanay hoe ny mpiazan'ny commune ary tsy mahita afa-tsy paracetamol isan'andro zany raha fa marary ka ohatra ny amezan'ny commune ny fanafody an'ireo mpivarotra ireo tsy mitombo zany aminay zany fa mahandalatra zany. Anisany nanamarika ity taona 2024 ity ihany koa ny ady tany mampifanolana gasy kisamongasy vahiny sy mpanambola ary fitondram-panjakana. Ilaigny manambola mandrava zay madiniky tragno jiaby tapitapagna varoaka indegna ema zahay ny anagnanay hely koa itsabo zay tsy mahazo. Tompoko ny fitiavana ny malagasy satria ao anatin'le fotoana sarotra no arodana soapijaliana le olona mananjanaka kely sy sahirana ara-pivelomana ary misy fanavakavana koa le izy maninona tsy trano vato be ireo narodana nangalana trax fa ty trano kely zao mampalahelo mampahonena lasa ohatra ny fanjakany zay manambola sy manam-pahefana sisa le tanàna fa tsy mijery ny zoma olona fa mivoaka avy any am'izay le olona nazara li tondra taratasy fa anay io tany kaky zay mitsy taiza mola anzara li nanao reconnaissance nanao demande aizy zany to tena lasa fotsiny le tany de kaky zay mpindravana teo ny trano nefa nisy trano nge tao anatin'ny toerana io zay toerana nipetrahana menakavy 64 personnes zay teo tam'izany de tam 2007 na 2005 zay tsy tsaroko tsara nravana teo ny tanàna de zay tsy nety niala fa tena tsisy ny teny zao ndray a io olona io milaza fa hoe za manana juridika fa anaty hitany ty taitra ndray mpikama fa hoana no enao ny tompony io kaky zay zay tsy manaiky an'izany io karano io nefa tsy nahazo permis de construire tsy nahazo ininona fa nidiny tao fotsiny tanàna ko enao no tonga de mitondra permis de construire nataky ninona vola omena ohatra ny mena 1 milliard ako e tsy laza zay velara tany teo fa mena 1 milliard tonga ny 1 milliard de mihinana nina menakavy mihinana de tsy maintsy mihinana mamitsy inona de io fa arary de foato azika afaka 5 taona aorinan'le andraisana le 1 milliard tonga de mivibra de vita tsotra be ny anay ny raisonnement anay de ny hoe avelo le taninay ao na mena 2 milliards na 4 milliards alao ao io azo ny taranaka ilovaina foana tsy vitanay araky ny tokony ho izy io fa katsaka kely no mangazo kely no vomanga kely no ao fa orintsy ihany de ny taranakay tsy maintsy manana ny fahafahany io ary ny tena angatanay amin'ny filoham-pirenena satria izy ny tena hoe tsy aka ny tany madinika fa anampy ary de ny tianay zany mba ho tonga any aminazy hoe avereny zay nataonao zay hoe anampy amin'ny madinika fa tsy anambotry madinika fa raha ohatra n'izao nataonao tany ivelomanay ve mbola ho alaina ihany fariny zay zany de tsy ananay ivelomana tsony ny famafota ho avokoa ny tsara sy ny ratsy saingy ny bahatoerana konkoa ny olana izay namela takaitrakoavana ho an'ny rehetra rehefa nangingina ihany koa mantsy ny valanaretina covid-19 volana maromaro tamin'ity taona ity ny soko mangina ary miverina mitady lalana andavony malagasy indray zany amin'izao fotoana izao tato anatin'ny 3 volana farany tamin'ity taona ity tsy nitsaha niakatra ny tany ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina raha atao mpangotonkana ny zava-misy raha atao jery-totika ny lasa fiamorana ary aizina no iainan'ny malagasy rehefa tao anatin'ny oeraoera sy ny fihetsiketsehana be fatany ary fampandriana drisa ataony mitondra fanjakany kanefa tsy nitondra voka-tsy hovelively amin'ny fiainam-bahoaka potika ny sosialy mafy sy sarotra ny fanarenan'izany ary mbola izao fitantanan'izao no mitohy mbola ho lavitry ny afo ny kitay ho sarotra ny voana anaty krizy amin'ny taona 2024 fotoana izay ilana ny fijoroana sy fahasahin'ny malagasy ampitsahatra tanteraka izao loza miatra eto amin'ny firenena izao amin'ny fifidianana izay olona everina fa avita merina sy alangana ny efa rava lany andreto fotsiny fa manovany mety